ary noarovana izany lalana izany. Mitentina 520 tapitrisa ariary ny asa natao mahaga teo ireo vato nasonotry ny tany teto amin'ity toerana ity no mitondra ny anjara brikiny amin'ny fanamboarana ireny fotodrafitrasa ireny. Ho an'ny ministry ny fitanterana Benjamin Ramantsy dia ombray natolony ho fakasitrahana ireo olona niasa tamin'ny izany. Tamin'ity fotoana ity ihany koa nilazany ny Prime Ministre Lefitra Adzo Andrinyanarivelo fa anomboka 520 andro eo ny fanamboarana lalankely eto Antananarivo mirefy 520 kilometatra tetikasa 700 no atao amin'izany hiarahana amin'ny faramiasa frantsay. Ankoatr'izay dia ho fitsinjovana kosa ireo tanora mpity fanatanjahantena eto amin'ny fokontany Tsaramasainy dia nanolotra maillot complet ho azy ireo ny Prime Ministre Lefitra Misana ny fampandrosoana Adzo Andrinyanarivelo. Ia, zay mikasika ny fitsana eto Antananarivo renivohitra eny ireo sika 570 ireo polisy munisipaly eto amin'ny fiadidiana ny tanàna na Antananarivo ny ampy 570 izy ireo izay navoaka tamin'ny fomba ofisialy androany tetsy amin'ny lapan'ny tanàna. Izy ireo moa dia manampy indrindra ny famerenana ny asan'ny tanàna sy ny mponina ao amin'ny miara-miasa amin'ny polisy nasionaly ihany koa mazava ho azy. Irene Ravolohavimanga, Lucien Andriantso. Mifameno amin'ny andraikitra fiarovana ny vahoaka sy fandrindrana ny fiarahamonina ny polisy munisipaly sy ny polisy nasionaly. Tsy mifanipaka nefa misaraka mazava tsara ny asa. Ny fandrindrana ny fifamoivoizana eto an-tanan-dehibe, fandravana ireny fanorenana tsy ara-dalàna ireny, manara-maso ny ara-pahasalamana rehetra, ny fitsinjarana zava-pisotro misy alkaola sy ny fanampiana mivantana ny vahoaka eny anivon'ny fokontany no andraikitra ny polisy munisipaly. Ny polisy munisipaly moa zany dia tsy mitana fitaovam-piadiana araka ny hitantsika eny. Tsy manana basy izy ireo, tsy manana arma zany fa tanapolo ihany na ny baton de défense no entiny manatanteraka ny asany. Ifantoka amin'ny tombotsoa an-tanàna Antananarivo renivohitra sy ny mponina ao aminy ary mifamatotra amin'ny fitandronan'ny zon'olombelona ny asan'ireto polisy munisipaly ireto. Ny fanatenana dia hoe manomboka mba hiarina tsikelikely ny fanasoavana ny mponina sy ny tanàna. Tsy vita ny tanàna ireny manfatarana ireny ny asomarina sy amena ny asan'izao tanàna izao na asomponina na asany fa tsy maintsy anana ireny itsika mihitsy mitambatra no atateraka izany. Tsotra ny teny fanaovana dia hoe famerenana marina ny asan'ny tanàna sy ny asan'ny mponina. Nisy ny famindram-pahefana sy fibaikona teo amin'ny chef de corps ny polisy munisipaly teo aloha sy ny chef de corps vaovao ny officier de police Andrinavalona Arvelo Roland navoaka tamin'ny fomba ofisialy ity andiany fahaefatra tambatra ity tsodrano azy 520 mirahalahy ireto ny PDS na Antananarivo renivohitra Edgar Razafin-Dravahy. Fanikasika kosa ny fahalalana isa fanaovana gazety dia misy ny fampitam-baovao mikasika an'izany mba hitondrana fanazavana bebe koa ny mikasika izay fahalalana ny asa fanaovana gazety izay dia misy ny atao hoe texte izay mifian'izany ary dia voafaritra mihitsy moa ao amin'ny artikla 720 ao anatin'ny tondrozotra fa ny fahafahana fototra dia tsy maintsy manaja ny lalàna eto amin'ny firenena izany ary dia ao anatin'izay moa ny fahalalany asa fanaovana gazety ary dia voaresaka ao anatin'izay fa ny lalàna fanaovana gazety dia tsy maintsy zany manaja aloha ny maolona ary ny lotsehivina tato moa ny lalàna 70 tsipika ohatra 1.30 sy ny diditsy volana na ordonnance zany lalàna ordonnance larana 2.70 tsipika ohatra 5.30 zay araka nambarana teto tsy maintsy misy ny fanajana ny maolona ary ny tsy firazana ihany koa na fiarovana ny fiainan'olona manokana ary ihany koa ny tsy fanampariana na filazana vaovao tsy marina ary ny fandrangitana zay mety hiteraka fanakorontanana na le atao hoe non incitation à la déstabilisation sy ny sisa isan'ny voalaza ao anatin'ny lalàna samihafa ary voafaritra mazava ny amin'izay tsy evina ato anatin'ity farazado anatin'ity fampitam-baovao ity ihany koa ny mikasika ireo haino manjery tsy miankina sy ny fomba fanomezana alalana azy ireny amin'ny fisokafana zany na fampandehanana azy zany zay tsy maintsy mandeha amin'ny atao hoe appel d'offre izy ireny zany ary fantatra moa fa hatramin'ny taona 2024
dia tsy mbola misy mihitsy ilay atao hoe appel d'offre amin'izany fananganana na fandefasana télévision na radio izany, ary dia manamafy izany ty fampitam-baovao ity, ary dia ny zareo ny commission spéciale communication audiovisuelle na CSCS CAN no mandrindra sy mandamina izany rehetra izany. Rahantsika manontolo amin'ny vaovao amin'ny teny frantsay no ny izay fanazavana fampitam-baovao mikasika ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara zany, zay tsy ahevina ihany moa fa misy lalàna mifehy azy fa tsy hoe mandeha ho azy amin'izao koa zany fahalalan'ny asa fanaovan-gazety izany. Fa fampahafatana ny fitsarana ny ady atao amin'ny fanjakana raha ohatry ny ahoana moa noentina ny fitsarana ny ady atao amin'ny fanjakana, maro ny tsara fantatra manodidina an'izay. Sosiliny Tsiava, Cédric Razafindrakoto. Ny fitsarana ny ady atao amin'ny fanjakana dia hita maneran'ny varitany enina, ary ny mpitsara iraisan'ny daholobe momba ny soratra na ny fanarana ara-panjakana nataony manam-pahefana ara-panjakana iray ka ao anatin'ny varim-piadidiny. Raha toa inona moa no entiny manoloana ny fitsarana misana ny ady atao amin'ny fanjakana. Ady tsaraina aty amin'ny tribunal administratif araiky izany dia fangatahan'ny olon-tsotra fanafana madidy nataony ireo vondrom-bahoaka tsy zara-pahefana voalaza teo alohareo, na ihany koa fangatahana ongotra anonerana ny fahavoazana noho fietsika nataon'ny fanjakana, na ihany koa didina avoaka amin'ny fanjakana fa nitera-pahavoazana. Ankoatr'izay io dia misy ihany koa ny antsoina hoe fangatahana fanafoanana acte mahakasika hetra. Manana 2 volana izay tsy afa-po amin'ny didina avoaka ny fitsarana anaovana fampakarana eo anivon'ny Conseil d'État na ny filan-kevim-panjakana. 2 volana isaina aorin'ny naharaisana ny didy, ary manana tapabolana na 15 andro kosa ny mpampakatra ilazany eo amin'ny fitsarana ny ady atao amin'ny fanjakana na déclaration d'appel. Eo anivon'ny Conseil d'État no hitondrany antotam-panakanany sy ny fangatahany ao anatin'ny 2 volana sy tapany. Ireo no mitambatra manome ilay 2 volana voalaza teo. Resaka fitsarana moa namina Sosiliny Tsiava teo tsy ahevina ihany moa zany fa raha le lafin'ny fahalalana isa fanaovan-gazety teo ny iverenana foy raha amin'ny tontolon'ny fitsarana tahaka ny any ivelany rehetra any dia zoandreo voakasika na voatohitohina tamin'ny vaovao tsy marina nataona gazety ny mitondra izany any anivon'ny fitsarana, ary ny fitsarana irery any no manapaka ny momba an'izay. Zay zany tsara ho fantatritsika mpanaraka ny vaovao an-tsary, ary tsara ho fantatry ny gazety ihany koa. Fa natoetra tamin'ny fomba ofisialy ny mpikambana amin'ny anjana ny Association nationale pour la justice administrative. Sosiliny Tsiava, Cédric Razafindrakoto. Jean Arsène Tsarale no lanta fifidianana ho filohan'ny anja na ny fikambanany mpitsara misana ny ady atao amin'ny fanjakana raha Rabarsoa Andry no filoha teo aloha. Nampafantarina tamin'ny fomba ofisialy ny bureau mandravitra ny fikambanana 2 menada izy ireo, ahitana ny solotena isaky ny faritany. Vonina anoy ny asa efa natomboka sy ampiroborobo ny fitsarana misana ny ady fanaovana amin'ny fanjakana ary ny fahamarinana eo amin'ny fitondran-dra ara-panjakana izy reto. Natonta ho boky ireo dika mitovy ny didim-pitsarana ny voaka na ny minute nanomboka ny taona 5,790 ka hatramin'ny taona 10,020 izay natolotry ny fitsarana tampony, ny tranomboky ny fitsarana ary nomena ihany koa ireo mpitsara-pamoaka didy. Ankoatr'izay niezaka namany olana ny amin'ny fitarazoan'ny raharaha ireo mpikambana na zao ambokatra izany tamin'ny alalan'ny fomba fiasa RRI na hatratra 10 mahery natonta taratasy voatsara isan-taona tato anatin'ny 3 taona. Ny fikambanana dia nanampy teo amin'ny asa ao anatin'ny fitsarana, dia tsapa kosa fa mbola betsaka ireo fitoria izay voatery lavina noho tsy fahafehezan'ny olona ny paikady izay tokony arahana rehefa ito fanjakana eto amin'ny tany sy ny firenena. Noho izany indrindra no nijereny fikambanana bebe kokoa izay ahafahana manazava amin'ny vahoaka ny olon-tsotra indrindra ireo zava-dehibe mahakasika ny lalàna fehin'ny fanjakana, ary izany indrindra moa no antenenay ny fiara-miasa amin'ny haino aman-jery fanjakana.
Ny fisian'ny politika mpanjakana mazava sy entitra mba hanajanona ireo tompon'andraikitra, ireo lalàna amin'ny feny fanjakana sy ny fahafantarana ny olon-tsotra ny zony manoloan'ny fanjakana ary ny fahamalina ny fitsarana no fepetra tokony arahana natanterahana ny tanjony. Izay ny amin'ny fa ho an'ny tuliara vetivety aloha sika resaka kosa ny fampahafantarana sy ny fampirantiana momba ny tontolo fampianarana ambaratonga ambony maro be tokoa no mitsidika an'izay. Liliane Randrembololona. Ny vanim-potoana toy izao indrindra no fanaovan'ny MCU na Maison de la Communication des Universités ny hetsika ho torolalana ho an'ireo mpianatra vao afaka baccalauréat ahafahan'izy ireo misafidy ny lalam-piofanana ho arahany eny amin'ny université. Akoatran'ny tolotanana mavitrika nataon'ny université tarohan'ny voalohany Dina Alphonse teto an-toerana dia teo ihany koa ny fanotronan'ny ben'ny tanàna izy ireo izay samy nanantosantotra fa tombontsoa lehibe ho an'ny mpianatra eto Toliara izao fahatongavany MCU aty Toliara izao. Zahay zany dia manampy an'ireo mpianatra na ny université miankina na ny université tsy miankina zany misy tiany dirana zany manolo lalana izy ireo ny lafiny manolo lalana izy ireo amin'ny lalam-piofanana manolo lalana ihany koa amin'izy ireo ny zay te andrato fianarana any ivelany dia andraikitsy ny MCU daholo zay zavatra izay. Fantatrary fa tsy hijanona ao amin'ireo université any amin'ny renivohiparitra intsony ny salon des étudiants karakaran'ny MCU manomboka amin'ny taona ho avy. Ohatra zao hoe farafangana ohatra misy zany université misokatra zany atoaka ny farafangana dia zany ambatonga zaka koa zany efa misy université any dia ohatran'izany koa master efa misy zanaka université ka amin'ireny faritra ireny zany no ezaka ho ataonay. Fantatra kosa zao fa amin'ny volana marsa no fidiran'ireo mpianatra afaka baccalauréat teo ao amin'ny université Toliara. Ny faran'ny volana desambra kosa no mifarana ny pré-inscription sy ny inscription. Lafimavao afa-tanteraka kosa telo amin'ny faritra rehetra manerana androso sisa no tsy nandalo fiofanana izay karakaray ministera ny fitsinjaram-pahefana ho tanterahana ny manokana alatsinainy izao ny fiofanana ho andry zareo aboeny Analamanga ary avakana karatra hoarantsika vetrany miaraka amin'ny vola Farasoa sy Totson François. Ny ena ny teti-bolan'ny ministeran'ny fitsinjaram-pahefana raha tarafina amin'ny teti-bola ho ampiasaina amin'ny taona 2024 tsy tafiditra ao anatiny ihany koa ny vola tampikarama ho an'ny fokotany. Zava-baovao ho an'ireo vondrom-paritra ny fampiarana ny fitsinjaram-pahefana tena izy. Anjaran'ny ministera Pia no manao fampiofanana mba ahafahan'izao mandray ny fahefana izay tokony ho anjara amin'izareo. Faritra telo no sisa tsy mbola navitan'izany. Ireo dia anomboka amin'ny alatsinainy ho avy zao le 12 ka hatramin'ny zoma le 16 mba ahafahan'izao mamita ny formation izay itovizany amin'ny faritra hafa ihany koa. Tsy ho vita indray mandeha akory ny fampiofanana fa afaka mametraka fangatahana ireo komina mbola mila izany. Eo amin'ny tontolon'ny zandarmarim-pirenena kosa tena avoazana ny promitantana ny fikambanany vadin'ny zandary Foibe ny 7 novambra temo no navitana izany tetsy amin'ny cercle messe Fort du Chêne naka ny sary sanivon'ny zandarmarim-pirenena tatitra amin'ny vaovao kosa Lanto Rabe Mananjara. Fidy ho filoha nasionaly tamin'izany Ramatoa Mamso Randriamiarana, Ramatoa Beivoka kosa no filoha lefitra ary Ramatoa Rodis kosa no lany ho mpitatam-bola. 7 miravavy izy ireo no mandrafitra ny bureau Foibe ny fitantana ny fivaza mandritra ny 2 taona araky ny sata mifehy fikambanana. Nandritra ny laten'ny fandimbiasana no nilazany Ramatoa Saondra Ravalomanana vadin'ny komandin'ny zandarmerie-pirenena ny anatsara ny sata mifehy ampandrosoana ny fikambanana nisy ny fampiresahana hatrany